10 mai anomboka atsika amin'ity conférence androany ity indray anomboka amin'ny hira faneva dia hiara hitsangana antsika hanao ny hira faneva. Raha ivavakantsika tompoko. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra izay nandahatra ny amin'izao fotoana izao. Manatitra fisaorana izahay satria tsara ny fitondranao anay. Fa mbola manana anjara izay androany hiaino ny teny mamy avy aminao, hiaino torolalana, hiaino ny fiainam-pandresena satria tia anay ianao. Ko androany indray Andriamanitra dia manolo teny izahay. Ny sakana rehetra ao anatinay ao, ianao ny mahalala. Ampanjavona an'izany sakana izany ianao anio. Ary anova ny fiainanay izao ora ianonay ny teninao izao. Ka miteza ray malalo, ho eto afovoanay, omba an'ireo olona rehetra izay mandre amin'ny internet sy mijery izao fandarana izao. Fa hiditra ampitiavana ianao, anova fiainana maro, hitondra fahazavana lehibe. Misaotra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Miara-mipetraka tsika. Androany dia faly miarahaba tsika rehetra izay tonga eto ny fiangonana malagasy eto Lasely Saint-Cloud. Noho ny fandavan-tena sy noho ny famaliana ny antson'ny tompo ary mbola fahafinonana koa andray ny teny avy aminy. Miarahaba manokana koa andreo izay mijery ny internet satria Andriamanitra mihitsy no naniraka anareo hiaino an'izao teny izao amin'izao fotoana izao sy
anome fotoana afoy fotoana enona ny teny mpandresena zay hoentina mandritra ny tia conférence misy ny anjely telo mitondra afatra miaritra manaina ho anao. Omalitsika dia nambara teto ny fitiavan'Andriamanitra atsika ary nanana planiny izy amonjenatsika. Efa eo ny famonjena. Fa ny anjarantsika androany zay ho velabelarin'ny pasteur Ravonjiarivelo Samuel ny ho velabelarin'ny androany dia filamatra rososina ho an'ny zany olona voavonjy zany ho an'ny mpandresy dia hoe matahotra an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy. Dia amentsika ny pasteur Ravonjiarivelo Samuel ny famelabelarana ny tenin'Andriamanitra. Ry hava-malala, faly miaona amintsika rehetra indray amin'ity andro faharoa ity. Te hiarabanareo amin'ny fiteny malagasy aho. Fantatrareo fa any Madagasikara any dia misy fomba fiarabana maro arakaraky ny faritra andalovanao. Ny ahy zany anankiroa no tena tiako amin'ny fomba fifampiarabana malagasy. Be dia be izy ireo misy ataoko hoe ampolony. Fa anankiroa no tena tiako. Ny voalohany dia fomba fifampiaraban-jareo any amin'ny faritra avarabaratry ny nosy. Tsy inona izany fa ilay hoe mbola tsara. Tsisy mamaly moa nareo mahafinaritra azy izy satria ilay hoe mbola tsara zany dia mahatsapa fa mbola mitahy atsika Andriamanitra. Mbola manavao ny fofinaina mahavelona izy zay loharaninaina. Ka izay no mahatonga zareo any avaratra manao hoe mbola tsara. Ilay hoe mbola. Ny faharoa indray dia fomba fifampiaraban'ny malagasy avy any ambanivohitra mamanay. Any amin'ny faritra vakina karatra any. Gamba hoy sasany hoe ay zany izy io Psokovy. Avy any ny avin'ny mamanay tsy any Antsirabe fa avy eo an-tany fotsiny no metsinanana any manatona ny Marolambo any ambanivohitra any. Ny fifampiarabana any dia hoe manahoany ihany. Fa misy naheno an'izay ve? Manahoana ihany. Izany hoe inona ny tiany lazaina? Tsy mitsahatra mihitsy manontany hoe manahoana ianao, manahoana ny fahasalamana, manahoany ihany. Dia inona ny avalin-jareo any? Tsara. Ny avy any Antsirabe indray zay dia ivara farany dia hoe akory aby. Manahoana daholo zany isika rehetra ilay aby. Eny havana. Tsy adino koa ny miaraban'ireo havantsika izay manaraka izao conférence izao amin'ny alalan'ny internet. Ny tompo hombanareo ihany koa. Araka ny efa voalazan'ny mpanolotra teo dia tonga amin'ny andro faharoa isika amin'izao conférence anjely telo mitondra afatra miatra manaina ho atsika, ho anao. Hitatsika omaly tokoa fa mazava ny fikasan'Andriamanitra
momba ny fiainantsika tsy inona izany fa ny famonjena te hanome ny fiainana mandrakizay ho antsika Andriamanitra. Ary hitantsika omaly tao amin'ny tenin'Andriamanitra fa efa voaomany anie ny fomba rehetra, efa voaomana ny fomba rehetra ahatanteraka izany fikasany hamonjy antsika izany. Fantatsika tsara fa efa nirahany zanany, tonga tety ny zanany, ary nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana izy, nataony sorona ny tenany, nitondra ny fahotantsika izy. Hitantsika omaly izany. Izany rehetra izany dia hitantsika omaly fa fanomezana maimaim-poana atolotr'Andriamanitra dia ilay Andriamanitra fitiavana antsika. Dia hitantsika koa omaly fampitinana ny omaly zany ny amin'izay androany moa vao tonga na ny androany vao manaraka. Hitantsika koa fa ny anjarantsika izany, anjarantsika olombelona mpanota dia ny mandray izany fahasoavana izany amin'ny alalan'ny inona? Finoana. Zany hoe matoky an'Andriamanitra, tsy misalasala mandray izany fanomezam-pahasoavana izany. Ary mbola hitantsika omaly ihany fa raha vantany vao manokatra ny fotsika isika, ny varavaran'ny fotsika, dia ina no mitranga ho ianareo? Raha vao manokatra ny fotsika isika dia raisin'i Jesosy an-tanana. Tiako izay fomba fiteny malagasy zay hoe raisiny an-tanana. Ina dikan'izany? Zany hoe izy no miantoka ny sisa rehetra, raisiny an-tanana ny momba ny fiainantsika sy ny hoavintsika iray manontolo. Marihana nefa, marihana fa misy fahavalo izay mitady andavo atsika, misy fahavalo izay te hampandamoka ny planin'Andriamanitra. Hitantsika omaly ny anarana iantsona an'io fahavalon'Andriamanitra io ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Satria mantsy ho an'izay androany vao tonga dia ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy no andalianantsika ny ireo lohahevitra izay aroso ho antsika mianakavy. Ny antson'ny bokin'ny Apokalipsy an'io fahavalon'Andriamanitra io dia ilay dragon. Izao ary no fampitandremana omen'ny apôstôly Petera momba n'io fahavalo io ao amin'ny Petera 2:5-9. Mahonoana tena, miambena fa ny devoly fahavalonareo dia maninona ozy? Mandehandeha toy ny liona mierina, mandehandeha tahaka ny liona mierina, mitady inona? Zay arapany. Hita mihitsy tena fahavalo lian-drà. Azotsika ve zany hoe lian-drà zany? Tena mitady ny androtodrotika, animba, amono, koa miambena hoy ny ten'Andriamanitra. Mahonoana tena fa io devoly fahavalonareo dia mitady izay arapany. Jesosy anefa, ary zay ny vaovao mahafaly, dia mampatsiaro antsika fa tsy tokony atahotra isika. Ary zao no lazainy ary ao amin'ny Jaona 5:7. Izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Na dia eo aza ny fahavalo, dia tiany Jesosy hanana fiadanana isika, la paix, fiadanana ao am-potsika ao. Dia zao no toy hoe aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana, nefa matokia ao anao izy izaho efa naharesy izao tontolo izao. Mahafinaritra loatra zany teny fanomezan-toky omen'ilay mpamonjy atsika izany. Izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ny tiany lazay zany hoe izany fandresena izany dia ho antsika rehetra, ho anao izany fandresena izany. Rehefa miara-mandeha amin'i Jesosy zany isika dia miaraka amin'ny mpandresy. Zay no voalazan'io teny io. Araraka lazain'i Jesosy
na dia mbola mandrovotsia aza efa hitantsika maly io fomba fiteny malagasy hoe mandrovotsia io lay fiteny io dia efa ho faty ihany dia mandrovotsia na dia mandrovotsia aza io devoly io a satria fatany fa kely ny androny dia zao no ambaran' jesosy indray ao amin'ny jaona toko 12 andiny faraky amin'ny telopolo tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao ankehitriny ny andrinany zao tontolo zao dia horoahana ny antsony jesosy any satana ao amin'ny baiboly eo mahagaga le anarana dia hoe ny andrinany zao tontolo zao ina moa zany hoe andrina izany amin'ny teny hafa dia hoe izy no amin'ny teny frantsay hoe mantsy hoe prince de ce monde izy no mpanjaka nyty zao zany hoe izy zany mbola manjaka sy mahazo vahana eto amin'ity zao tontolo zao ity ary arahantsika mahita anie zany e mbola manjaka izy sa tsy mbola manjaka mbola tena eo ampelantanany nefa ahoana hoe ty teny ity ny andrinany zao tontolo zao dia horoahana zany hoe izy fiteny ankehitrina ty frantsay ty hoe dégage miala zany e horoahana izy io zay no vaovao mahafaly ry havana horoahana tsy ho ela intsony io andrinany zao tontolo zao zay mbola manjakazaka sy manao zay ataony hanimbana ny asan'Andriamanitra hanimbana ny zanak'Andriamanitra hanimbana antsika satana io andrinany zao tontolo zao ary efa hitantsika ao maly a tao amin'ny apokalypsy zany hoe tsy soratra eo amin'ny écran zany apokalypsy toko 12 andiny 12 hoe lozany zao tontolo zao fa lasa eny aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny zay ny zavatra hitantsika ho maly sy ny fampitandremana omen'ny baiboly ny lohahevitra hodinitsika andro any a dia toy n'ilay omaly ihany a efa niseho teo amin'ny écran teo lay lohateny andro any hoe filamatra rososona ho an'ny mpandresy matahotra an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy zao dia ovakitsika ary a indray ilay teny eo amin'ny apokalypsy toko 7 andiny 9 zay misy ny afatra hatramin'ny hitako fa indro nisy anjely raikio nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay zay le lohahevitra omaly hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra dia tonga eo amin'ilay afatra androantsika eo amin'le andiny fafito tapany voalohany amin'ny andiny fafito dia manao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy zay ny lohahevitra androany ry havana filamatra rososona araka ny hita teo amin'ny lohateny avy amin'io teny io zany lay lohateny androany lay hoe matahotra an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy voalaza eo fa tamin'ny feo mahery no nitondran'ilay anjely mpitondra afatra izany afatra izany zany hoe afatra mavesa-danja io tsy zavatra maivamaivana satria atao amin'ny feo mahery mampiakapeo mihitsy zany a ity anjely mitondra afatra ity rehefa atao amin'ny feo mahery dia tiana andre avokoa ny olona rehetra rehefa malala araka nefa nolazaiko maly teto a ho ahy ity afatra ity ho anao ity afatra ity satria afatra toriana amin'izay rehetra amonina ambonin'ny tany ary sika dia eto ambonin'ny tany ho atsika io afatra io sika rehetra zay manaraka ao amin'ny internet ho atsika ary atao amin'ny feo mahery mba andre isika ka tsy afaka ilaza isika any oriana any hoe zany tsy mbola nandre an'izany e satria atao amin'ny feo mahery izy ity filamatra voalohany ary a ho an'ny mpandresy a dia ilay hoe matahora an'Andriamanitra tany a Moyen-Orient tany taloha satria moa tany naratana ny baiboly tany voalohany a ny mpanjaka dia sady mpanjaka no mpitsara an'ilay titre entin'ny mpanjaka tamin'izany fotoana zany hoe sady mpitsara izy amin'izao fotoana zao moa dia misy hoe séparation des pouvoirs ka hoe hafa ny fahefana mitsara hafa ny fahefana mitondra fa tamin'izany fotoana zany a ny mpanjaka dia sady mpanjaka no mpitsara
Andriamanitra, ilay Andriamanitra namorona izao tontolo izao hitantsika omaly, dia sady Andriamanitra no mpamorona no mpitsara ihany koa, mbola hitantsika oriana kely momba an'izay. Tsy azo azon'ny olona loatra ane ilay hoe matahotra an'Andriamanitra, indrindra ty amin'ny tany tandrefana ty, tsy azo azon'ny olona zany hoe matahora an'Andriamanitra. Satria tsy mazava tsara aminy zany ny tena hevitra ilay hoe matahora an'Andriamanitra. Ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra ry havana dia ny fahatsapana zany voalohany indrindra, fa manatrika présent, manatrika lalandava any amin'izay misy atsika rehetra any Andriamanitra. Misy obolona malagasy, mialatsiny amindreo mpandika teny fa de mba ataovy zay mety eo hoe zao le obolona malagasy hoe azany loha samangina ny jerena fa Andriamanitra ao tapon'ny loha tena mitombona mihitsy zany obolona malagasy zany, satria Andriamanitra zany aiza any ambony any izy ay tapon'ny loha dia mahita ny miafina rehetra, mahita ny zavatra rehetra. Ny hoe matahotra an'Andriamanitra zany voalohany indrindra dia hoe mahafantatra fa mijery atsika n'Andriamanitra ary mahita atsika ary mahafantatra zay zavatra rehetrarehetra ataotsika. Ao amin'ny Baiboly nefa dia miaradi mandrakariva ny fatahorana an'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Tsy misaraka mihitsy ireo. Hoe ny fiteny malagasy hoe malay misaraka. Tsy misaraka mihitsy ny lalàna sy ny fatahorana an'Andriamanitra. Ary zay voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 9:2, mba hatahoranao an' Jehovah Andriamanitra hitandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny zay andidiko anareo. Hitanareo amin'ity teny ity mazava be eo amin'ny écran eo fa miaradi ilay hoe matahotra an' Jehovah Andriamanitra sy ilay hoe mitandrina ny lalàny rehetra sy ny didiny zay andidiany antsika. Ny fatahoran'Andriamanitra no miantoka ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy. Azay ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Mpitoriteny 12:13. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo. Zareo tsara fa miaraka indray izy eto boky hafa mihitsy amin'ny Mpitoriteny. Andriamanitra no atahory ary ny didiny no tandremo, fa izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ao amin'ny teny Hebreo ary ao tsara ty fanazavany ity, tamin'ny teny Hebreo mantsy nanoratana ny testamenta taloha tany am-piandohana. Amin'ny teny Hebreo ilay hoe ary, hitanareo ilay hoe Andriamanitra no atahory ary ile ki anteny kely hoe ary io dia tsy midika fanampiny, tsy hoe fanampiny lay ary eto, fa midika hoe izany hoe, zany dikan'ilay ary eto hoe izany hoe, c'est-à-dire hoy ny amin'ny teny frantsay, zany hoe manazava zany hoe Andriamanitra no atahory izany hoe ny didiny no tandremo. Fanazavana zany lay ary ilazana amintsika fa lay hoe matahotra an'Andriamanitra dia mitandrina ny didiny, mandray ampo ny didin'Andriamanitra. Dia nytohin'ilay teny araka ny hitantsika eo dia hoe izany no tokony ataon'ny olona rehetra. Ary raha jena akaiky koa ilay teny dia tsy ny hoe ny olona rehetra hoe ny olona rehetra ny saramba bem-bahoaka, tsy zay fotsiny dika fa hoe ny maha-olona rehetra, ny maha-olona antsika amin'ny lafiny rehetra, na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy, zay le hoe ny olona rehetra eto. Dia zao no tohin'io teny io amin'ny 5:4 fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra na soa na ratsy. Ilay hoe matahotra an'Andriamanitra zany ry havana dia manongila tsofiny ahafantatra zay tsara,
ahafantatra zay marina, ahafantatra zay mahitsy, de zay ilay hoe mitandrina ny didin'Andriamanitra. Ary tsy hoe amin'ny atoandro be nanahary ihany araka ireo tendra rehetra ireo, fa hoy izy hoe ny zava-miafina rehetra. Indraindray mantsy rehefa tsisy mahita ny olona anankiray de ahoana? Manao zay daniny kibony, na hoe manao hoy ny teny malagasy hoe tany lavitra andrina, de samy manao saim-patana ohatrany kanakana mandro, satria mieritreritra hoe tsisy mahita. Hitantsika androany nefa fa avo fijery Andriamanitra ka mahita ny takona. Zay zany ny amin'io matahotra an'Andriamanitra io. Misy tara anankiray ao amin'ny Baiboly zay tena ahitana mazava ny dikan'ny hoe ahoana zany olona matahotra an'Andriamanitra izany. Tsy iza ny ho tantaraina eto fa i Josefa. Fantatsika ho an'izay mahafantatra ny tantara zany dia Josefa io dia namidin'ireo rahalahiny ho andevo tany Egypta, lavitra ny tanàna misy azy ireo. Zanaka tian'ny rainy nefa izy io, Jakoba no rainy. Rehefa namidy ho andevo tany Egypta i Josefa dia i Potifara, chef d'état-major, zay no andikana azy amin'izao fotoana zao, ny mpiambina ny Farao, mpanjaka Farao no nividy azy. Zao zavatra nitranga rehefa nomboka niasa ao amin'ity Potifara ity i Josefa, feno fitahina zay rehetra natao ny Potifara, ny fananany ny tombo, faly zay olona rehetra nitapahany, fa mirindra, milamina, mandeha. Raha tsorina de hoe feno fitahina sy fanambiana tsoa ny tokantrano Potifara noho ny rehefa tonga Josefa tao amin'ity tokantrano ity. Zao zavatra nitranga, Josefa dia sady tsara tarehy no bikana, bogos. Zay nilazana azy aty amintsika aty, tena bikana mihitsy izy, zay tsy fidiny azy zany. Zay ilay Josefa. De zao zavatra nitranga tao amin'ny tokantrano tao, raha vao lasa ny olona, zany hoe samy manao ny asany ihany i Potifara, lasany amin'ny braony ihany, ny mpiasa koa samy lasany amin'izay ataony ihany, dia zao ny tenin'ny madame Potifara tamin'ny Josefa: avia andry amiko. Tsotra be zany filazako azy zany, fa inoko fa tamin'ny fomba tena hafa mihitsy no nilazany an'izany. Josefa nefa de nandà foana. Ary izao voalaza ao amin'ny Genesis 7:30 ny fanazavana nomeny Josefa any madame Potifara. Nandà izy ka nanao tamin'ny vadiny Potifara hoe: indro ny tompoko tsy mahalala zay tandremaka ato an-trano, fa zay rehetra ananany de efa natolo no andraikitro avokoa. Tsy misy lehibe no zaho raha ato amin'ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany tamiko afa-tsy anao ihany, satria vadiny ianao. Ko ataoko ahoana no anao zany ratsy lehibe izany ka hanota amin'Andriamanitra? Zany no valiteny nomeny Josefa ny madame Potifara. Zay tonga foana, zany ny tena harcèlement zany. Tonga foana, zany hoe mivadika izy vehivavy indray amin'ity ndray mitoraka ity no manao harcèlement. Amin'ny Josefa, hitantsika eo amin'io teny io, ny mandry amin'ny madame Potifara dia manota amin'Andriamanitra. Amin'ny Josefa, ny mandry amin'ny madame Potifara dia manao ratsy lehibe. Hitanareo eo ambany io, ratsy lehibe. Ao ambadika zany moa dia mijangajanga, maka vadin'olona, tsia ny valiny nomeny Josefa. Ry havana, modely ho an'ny mponina rehetra ambonin'ny tany momba izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany, ity madame Potifara hoe Josefa tena modely mihitsy.
ny fahatahoran'Andriamanitra dia tena fomba fijery ny fiainana ray manontolo mihitsy. Ny fivavahana zany na ny religion dia tsy hoe ora vitsivitsy fotsiny rehefa sabotsy na lahady na rehefa mivavaka, fa izay ataontsika rehetra na ny asa zany na ny fanapahan-kevitra, ny fisainana, ny safidy rehetrarehetra dia tokony eo ambany fanaraha-masony any ambony. Zany atao hoe matahotra an'Andriamanitra. Azay no mahatonga ny fahendrena ao amin'ny boky ny Obolana, voalaza eo amin'ny Obolana toko voalohany 17 sy anankiray koa hoe ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Eo zany no ahafantarana mihitsy hoe ino zany atao hoe fahendrena zany, dia ny fatahorana an' Jehova. Tsy le matahotra an'Andriamanitra zany tsy le hoe minomino foana. Any amintsika ny Madagasikara any dia misy minomino foana any hoe tsy mahazo mandaka-rindrina. Efa nanaina an'izany ve zareo tamin'ny mbola kely? Raha vao mandaka-rindrina zao dia maninona? Misy maty any amin'ny renibe na ny raibe any, dia fadina mihitsy mandaka-rindrina, miataka mihitsy rehefa mandalo amin'ny rindrina zany. Zay le hoe minomino foana. Tsy zany ny fahatahoran'Andriamanitra na le fivavahana fombafomba fotsiny, tsy zany koa ny fivavahana, fa hitantsika teo mihitsy le hoe fatahorana an'Andriamanitra. Kanefa hitako eo amin'ny Baiboly fa le matahotra an'Andriamanitra misaraka mihitsy amin'ny fitiavana. Zay hitantsika eo amin'ny Deutéronomie toko 4 io, lavalava le teny, kanefa dia tsara ho vakintsika hatramin'ny fara mihitsy. Ary izao ny lalàna dia ny didy sy ny fitsipika izay nasain'i Jehovah Andriamanitrareo ampiarinareo mba arahinareo any amin'ny tany izay alehanareo ho lovana, mba hatahoranareo an' Jehovah Andriamanitra tandremanao ny lalàny rehetra sy ny didiny izay andidiko anao, dia ianao sy ny zanakao sy ny zafinao amin'ny andro rehetra iainanao, mba ho maro andro ianao, koa miainory Israely ka mitandrema manaraka izany, mba hahita soa ianao ary mba hitombonareo indrindra arak'izay nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny razanareo taminao, dia any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Dia izao ny teny nitohiny eo amin'ny teny manaraka eo, afisantsika ilay teny manaraka eo hoe mianory Israely, Jehovah Andriamanitra dia Jehovah iray ihany, ary ahoana? Tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Fandray zany ilay fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ninona? Fitiavana azy amin'ny fo rehetra, amin'ny fanahy rehetra, amin'ny hery rehetra. Da dia mantsy dia amin'ny fanohery didin'Andriamanitra ohatrany hoe misy didy jadona, dia ohatrany hoe fitiavana ohatrany hoe tsy. Kanefa hitantsika androany teto fa tsy misaraka mihitsy ny fatahoran'Andriamanitra sy fankatoavana ny didiny ary ny fitiavana azy. Mianory Israely, tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra. Ny matahotra an'Andriamanitra zany dia midika hoe tia sady mahalala ihany koa fa tiany isika. Midika zany fa ilay Andriamanitra fitiavana dia manara-maso mitsinjo atsika, tsy hoe nitanjona kekery dia hoe ataony izay ahatratra atsika manao ny tsy mety, manao fahadisoana, fa dia hoe anasazy azy avy eo, fa ny dikany dia hoe mitsinjo ny diantsika izy, araka voalaza ao amin'ny Salamo 7:30 andininy 7:20 io eo amin'ny écran. Indro ny mason'i Jehova mitsinjo aniza, mitsinjo izay matahotra azy. Hainy rehetra ve ny dikan'ilay hoe mitsinjo? Misy obolona malagasy hoe raha tiana ny vady dia ny rafozana no tsinjovo mandeha. Inona ny dikan'ilay hoe mitsinjo mandeha? Mikarakara. Dia izany nataon'i Jehova ho an'izay matahotra azy. Tsy ilay Andriamanitra manasazy. Tiako mihitsy ilay irany besa hoe ny Andriamanitra inoko, tsy Andriamanitra manasazy fa Andriamanitra fitiavana. Izay mihitsy ilay Andriamanitra misaotra anao ry besa. Ilay fankatoavana sy ny fisaintsanana ilay lalàna avy any ambony zany amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiainana dia miainga amin'izay fitia mifamaly izay. Andriamanitra tiantsika, hitantsika eo maly zany, ary
le hoe matahotra an' Jehova fiandoam-pahendrena dia tia an' Jehova tia mifamaly no mahatsara inona mahatsara fihavanana dia ny fihavanantsika amin'Andriamanitra. Velona eo ambany fanaraha-mason'Andriamanitra isika. Ary ny tena fivavahana marina tsy mikivilavila fa zao tena hoe raisinam-po mihitsy zany Andriamanitra izany. Zay le hoe Andriamanitra tsy andry ny hafa, andrika ny hafa zany tsy miraharaha. Fa za raisiko am-po mihitsy ny amin'izany Andriamanitra atahorako sy ivavahako izany. Zay ny filamatra voalohany, le hoe matahoran'Andriamanitra. Somary lavalava fa fantatsika fa zava-dehibe mihitsy le hoe matahotra n'Andriamanitra ary atao amin'ny antsoavo izy. Amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ilaina zany, matahotra n'Andriamanitra zany. Ilay filamatra faharoa dia le hoe omeo voninahitra izy. Zay le hitantsika teo am'le hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy. Inona ny hevitry ty hoe manome voninahitra n'Andriamanitra ity? Amin'ny teny hebreo le teny hoe voninahitra dia hoe kabod. Ka io kabod io raha dika arabaky teny dia dikany hoe lanja, dikany hoe mavesatra. Zavatra manona zany mavesa-danja. Le hoe manome voninahitra n'Andriamanitra zany dia manome inona? Lanja an'Andriamanitra, manan-danja Andriamanitra. Ary izy zany tokony havesa-danja indrindra eo amin'ny fiainantsika iray manontolo. Tokony ho ajaina izy. Ny afatry ny apokalipsia hitantsika eto dia manameloka tanteraka irony fivavahana maivan-danja sy velambelany zay tsy ahitana ny fanajanan'Andriamanitra ireny. Satria rehefa resahana ny momba an'Andriamanitra dia tsy hita mihitsy ny fatahorana azy. Zay le hoe fivavahana maivamaivana sy velambelany fotsiny, tsy misy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao mantsy dia resahana ny momba an'Andriamanitra. Iza moa tsy miresaka momba an'Andriamanitra? Ananganana katedraly l'Andriamanitra, ananganana synagogue, ananganana moské, tononona ny anarany any amin'ny ady hevitra rehetra. Saingy tsy miova raha olombelona, fa mbola feno langa, mbola feno vonoan'olona, feno fitaka ihany. Tamin'iny taonjato faharoapolo vao nilaozantsika iny dia nahitana irony antsoina hoe vonomoka na génocide irony. Taty amin'ny tany kristiana dia nisy ny génocide ny jiosy. Zay le atao hoe Shoah nandritra ny ady lehibe faharoa. Nisy tsy latsaky ny 9 tapitrisa ny jiosy naripaky ny national socialiste na ny nazi. Ary ny fikasany azy dia hoe atao tsisy lany tamingana mihitsy. Zay ny atao hoe génocide ny jiosy eran'izao tontolo zao. Zay taty amin'ny tany kristiana. Tany amin'ny tany musulman koa dia nisy génocide. Mbola voaingana nankalazaina ny génocide ny arménien tany manodidina ny Turquie tany. Antapitrisany koa ny arménien na ringana be dehibe ny findramona aty Frantsa rehefa le misy ianina reny ny farany aty aoriana, arménianina nandositra reny. Ary voaingana mbola nisy vonomoka koa tamin'ny 1994 tany Rwanda. Fa nisy foko anankiray, tonga dia fantatsika na dia tsy lazaina ary nara le foko anankiray efa nananika ny ray tapitrisa no naringan'le anankiray. Ary tena natsiravina mihitsy zany. Nisy malagasy namanay nianatra tany dia nody avy tany, tsy maintsy nody ny rapatriena satria ny sasany mitovitovy amin'le foko ray ny tarehany. Dia nisy anankiray saika maty mihitsy. Hoe anina ianao? Tsy izy marina e, tsy izy tena nampalahelo mihitsy le anankiray zay. Teofila ny anarany. Tena ny fompona mihitsy. Dia nanao teny gasony izy mba afantarina hoe zany ka tsy roa andeha. Dia ny teny gasy izy. Dia zay vao navelany zalahy.
zay a vao aingana mbola misy ihany a ty vonon'olona ity satria nahoana ny misy zany génocide zany tsy raisinam-po ane le fivavahana, tsy raisinam-po Andriamanitra fa Andriamanitra dia heverina toy ny atony hoe mpiasa be azo ampiasaina ho fitaovana, le mampiasaina ho fitaovana hoe manipulena. Jesosy matetika dia heverina ho le Jesosy zaza zay manampitamby na tambatambazina, de efa very ilay fatahoran'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra azy. Ka dia azo lazaina hoe tonga ara-potoana riavana ity afatra mafy momba ny fatahoran'Andriamanitra sy fanomezana voninahitra azy ity. Raha to tsy raisinam-po ny momba n'io Andriamanitra be voninahitra io, de tsy fo mihitsy ny fanantenana ty anatintsika ty. Amin'ny sabotsy ho avy zao araka ny afafantatsika teo amin'ny programa, dia andinika ny amin'ny fitsaran'Andriamanitra isika. Fa ho tsaran'Andriamanitra daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, tsy misy ho afamaina zany e. Tsy misy eo amin'Andriamanitra le hoe tsy maty manota, azonareo ve zany? Le hoe impunité. Fa mbola ho tsarain'Andriamanitra. Ho hitantsika koa nefa amin'ny sabotsy io fa io fitsaran'Andriamanitra io vaovao mafaly fa tsy hoe angorohoro ohatra ny olona sasany amin'ny tribonaly mitera-tsemboka. Vaovao mafaly io fitsarana, fa tsy mbola androantsika no andinika any amin'ny fitsarana io. Fa ndeha kosa hodinetsika akaiky nitoy n'ilay afatry le anjely voalohany, ka de hovakitsika io amin'ny apokalipsy 4:7 io. Satria tokoa zao nitoy n'ilay afatra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana de mitoy hoe ary miankofa eo an'laony zay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary nina ny loharano, zany hoe nanao izao rehetra izao. Ilay tonga ny andro fitsarana zany de amin'ny sabotsy 1 ny volana May no jerentsika. Fa ny hodinitsika izao ho toy ny fatahoran'Andriamanitra sy fanomezana voninahitra azy de le tapany faharoa io hoe ary miankofa eo anoloany iza izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Hitantsika teo ambony fa ny fatahoran'Andriamanitra dia midika ho fankatoavana ny didiny, efa mazava zay. Ary hitantsika koa fa io fankatoavana ny didiny io dia noho ny fitiavana azy. Mbola hojerentsika indray zao le hoe Deutéronomie 9:4 tiavan'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany rehetra zany le hoe matahotra an'Andriamanitra. Jesosy koa taty aoriana dia nanamafy an'izany, satria hoy izy ao amin'ny Jaona 1:10 hoe raha tia ianareo dia ahoana? Hitandrina ny didiko. Mazava be koa ilay teny Jesosy. Ny fitiavana azy dia ahoana zany? Ny anehoana azy mivantana miariary. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko, ny malagasy hoe ny atao ro hita. Zany hoe ny fitandremana ny didin'Andriamanitra no ahitana fa tia azy isika. Zay zavatra mazava mihitsy. Fa ho fanampin'ireo filamatra roa ireo dia antsoina ny olombelona eo amin'ilay apokalipsy 4:7 hoe iankohoka eo anoloan'ny mpamorona. Teo moa zany dia hitantsika ilay Andriamanitra mpitsara zay hitsara, mbola hitantsika amin'ny sabotsy zany, zay atahorana. Ny afatry ny anjely voalohany ty koa dia milaza ny amin'ilay Andriamanitra mpamorona zay iankohofana. Mpitsara izy ary iankohofana. Avy eo amin'ny fankatoavana ny lalàna zay manaiky ny fahamarinany sy ny fahatsarany dia makeo amin'ny fiankohofana, vonto ny fitiavana. Miankohoka koa satria talanjona eo anatrehany fahalebiazany asany. Asa ianareo raha efa namaky an'ilay hoe ilay boky mitondra ny lohateny hoe au-delà de l'imagination amin'ny teny frantsay. Fa rehefa mijery ny voary manontolo anie isika, ny voary manontolo moa dia antsoina hoe cosmos na hoe univers, dia tena midadasika tsy talany mihitsy ny alehibe an'izao rehetra izao.
ny galaxie misy atsika dia antsoina hoe la voie lactée. Lehibe io a, lehibe zany raha andeha any amin'ny planeta anankiray ianao a, dia tsy tahitiko tsony na planeta Venus izay na planeta anankiray dia hoe 3 taona zany vao tonga any a ny fusée afaka hitondranao any. Ka ny raharaha dia ity ny verina zany dia ahoana koa 5 taona. Atray 3 taona koa ianao vao tafaverina. Zany hoe 900 taona zany a mandroso ny verina. Planeta ray ato amin'ny galaxie misy antsika izany. Tsy galaxie koa rano fa ato amin'ny système solaire misy antsika ao anatina galaxie lehibe anankiray. Zany hoe système solaire zany mbola kely ao anatin'ny ngeza be anankiray. Nefa ny galaxie misy antapitrisany. Mahazonareo an-tsaina ve zany? Zay mahatonga le boky hoe au-delà de l'imagination. Dia tiako milaza aminareo fa Andriamanitra no nahary izany rehetra izany. Zay ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Ary isika amin'izany dia manahoana? Tena hoe kely. Tena vovoka. Ange mahatonga ny mpanoratra ny Baiboly hoe fa vovoka isika. Nefa io Andriamanitra io dia tiantsika. Amen. Io Andriamanitra tompo ny zavatra rehetra, pahary ny zavatra rehetra, miahy ny zavatra rehetra, dia tia antsika tsirairay. Ohatran'ny hoe tsisy afa-tsy isika ato anatin'io univers io ary tia novonjay. Ahoana moa tsy ankohaka eo anatrehan'Andriamanitra amin'izany fahalehibiazany sy ny fitiavany izany. Zay ilay Andriamanitra tokana sady marina. Tian'Andriamanitra ahatsapany isika ary tsy tereny isika iankohaka eo anatrehany. Fa zavatra tokony mipololotra avy ety anatsika izany fiankofana eo anatrehan'Andriamanitra izany. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famoronany ny heriny sy ny fahasoavany. Noho ny fahalehibiazany dia milefitra eo anatrehany isika. Nefa koa fanomezan-tsoa zany rehetrarehetra zany. Zaho ny tsisy zavatra mahafinaritra eto amin'ny fiainako afa-tsy mijery karta n'izao tontolo izao. Ianarako tsenjery ny kapitalin'ny izao ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Taty mbola nisy firenena vao niforona moa taty aoriana tamin'ny éclatement ny bloc soviétique sy ny karazan'ireo dia misy kapitala vaovao vao ianarako daholo reny. Dia mianatra koa ny voary manontolo. Satria ny antony dia tsotra ihany. Indray andro any dia azontsika ataony mitsidika an'ireny galaxie rehetrarehetra ireny. Miaraka amin'ireo anjelin'Andriamanitra rehefa voavotra isika. Afaka mandeha zany dia hoe ry anjely sao dia mba azonao entina riananina. Dia hoe tsy olana mihitsy io zavatra. Zany angeny namonjenanao ndao. Dia afaka mitsidika an'ireny. Fa izao zany dia afaka andramantsika sady fotsiny amin'ny rehefa mijery karta isika fa mbola ho avy ny andro. Mbola ho hitantsika ireny rehetrarehetra ireny. Fa izao aloha dia tokony tsapantsika fotsiny fa fahasoavana daholo ireny, fitiavana. Nefa koa herin'Andriamanitra ilay mpamorona izao rehetrarehetra izao. Izy no niandohany zavatra rehetra. Izy no tompony zavatra rehetra. Tsy ary tongotra matanana isika raha tsy Andriamanitra. Miankina amin'ny tanteraka isika. Zay ny lesona avitsoana amin'ity hoe famorona ity. Ary manamarina mihitsy ny tokony iankofantsika eo amin'Andriamanitra. Misy fandraisana akaiky anefa ry havana ilay hoe matahotra an'Andriamanitra. Hitantsika teo fa dikany matahotra an'Andriamanitra dia maninona? Tandrina ny didiny. Misy fandraisana io sy ilay hoe miankohoka eo anoloan'izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Rehefa jerena ny didin'Andriamanitra, tsy inona moa zany fa voafitina ao amin'ny didy 10, dia misy didy anankiray amin'izy 10 ireo milaza ny amin'ilay Andriamanitra mpamorona. Ny didy hafa rehetra
tsy milaza ny momba n'io Andriamanitra mpamorona io fa didy ray ihany no milaza ny amin'io mahampamorona azy io. Tsy inona izany fa ny didy faefatra zay ho jerentsika ankehitriny ao amin'ny Exodosy toko faharoa polo andiva valo ka hatramin'ny faha raika ambin'ny folo. Mahatserova ny andro sabata namasina azy. Didy faefatra zany a. Enemana no asanao sy anaovanao ny rahanao rehetra. Fa sabatany Jehovah Andriamanitra ny andro faefatra koa za manao rakory ianao amin'izany na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy na ny ankizy lahy na ny ankizy vavinao na biby fiompinao na ny biby vahizina vetram-bavatinao. Fa de zareo itapany farany hoe enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito. Izany no nitahiany Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Ry havana, tsy kisendrasendra izany zavatra izany. Ny afatry ny anjely voalohany zany a, zay filazantsara mandrakizay efa hitantsika zany, de miantso ny poniny eto ambonin'ny tany a atahotra an'Andriamanitra. Ary ny faharoa, anome voninahitra an'Andriamanitra. Fahatelo, iakoga eo anatrehan'Andriamanitra. Reo rehetra reo nefa de vitantsika fa mifandray akaiky amin'ny fankatoavana ny didiny avokoa. Ary ny zavatra rehetra ifandraisan'ireo antsoavo ataon'ny anjely ireo a de tsy inona fa ny didin'Andriamanitra. Ary vao hitantsika teo fa ilay didy faefatra no mampifandray an'ireo antso ataon'ny anjely voalohany ireo. Tsy inona izany fa ilay didy izay mampitodika ny saintsika amin'ny sabatan'i Jehovah. Io sabata, andro fitsarana io de tsy ny jiosy velively no namorona azy. Matetika de averina hoe any jiosy zany e. Zany sabata zany any jiosy zany. Tsy atompoko. Hatrany ampiandohan'ny tantarany zao tontolo zao a, de atao amin'ny saedena zany a, ity sabata ity. Arak'izay hitantsika eo amin'ny Genesis toko faharoa andiny fa voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Vita ny fahamorona zao tontolo zao, vita ny lanitra sy ny tany sy zay rehetra ao aminy. Ary tamin'ny andro fafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony. Ary dia nitsahatra tamin'ny andro fafito izy tamin'ny asany rehetra zay nataony. Ary Andriamanitra nitany andro fafito sy nanamasina azy. Satria tamin'izany no nitsara an'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra zay noforonony tamin'ny nanaovany azy. De avereny kely amin'le teology hoe enemana no nanaovan'i Jehovah ery ambany ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy de nitsahatra izy tamin'ny raty. Izany no nitahiany Jehovah ny andro sabata sy nanamasina azy. De averina avy hatrany atsy. Averina amin'le Genesis. Ary Andriamanitra nitahy ny andro fafito sy nanamasina azy. Efa hatrany edena vao nanomboka zany ny tantaran'ity tany ity no natokan'Andriamanitra io andro fitsarana io. Ary hitantsika ao amin'ny didy faefatra fa antsoavo ataon'ny anjely amin'ny ponina ambonin'ny tany ray zany amin'izao fotoa zao alohan'ny iverenan'i Jesosy a. Satria le anjely telo a de manao ny antsoavony alohan'ny farany zao tontolo zao fiverenan'i Jesosy. Ka le afatra iverenana amin'ity sabatan'i Jehovah ity zany zay atserovana fa izy no pahary zay tokony ankovana dia averina atao antsoavo horentany rehefa reny lanitra raha teo fa teo hoe horentany zany de ny tany rehetra isika rehetra izany afatra izany. Mbola tsy nisy ny jiosy fa vao nyrazamben'ny olona rehetra dia Adama sy Eva no vavolombelona nanatrika ny nanamasinan'i Jehovah ny andro fahafito de le andro fitsarana. Ary dikany hoe andro fitsarana mantsy amin'ny teny hebreo de hoe sabat. Zay natao hoe andro fitsarana. Izany hoe ile andro fitsarana zany a dia natao an'izy. Natao any Adama sy Eva sy ireo taranany faramandimby rehetra. Mba tiako hita hoe iza re amintsika reto ny taranaki Adama sy Eva e? Io le andro fitsarana zay notahian'Andriamanitra sy no amasininy io a de nataony ho an'ny taranak'olombelona rehetra. Ary atao antsoavo izy
zay le afatry ny anjely telo mitondra afatra miatra manaina de gambo isika hoe de izy andro fitsarana any ve re olona de miatra manaina na latsinainy any vavaka na zoma na sabotsy na lady inona moa rehefa mba mitsara de tsy efa mba mety ve zany nefa de antsoavo mihitsy ty ilay sabatany Jehova Andriamanitra ao tsy sabatany jiosy fa sabatany Jehova Andriamanitra izy ity. Rehefa nanome ny didy folo ho an'ny taranak'olombelona Jehova tamin'ny alalan'ny Mosesy tao amin'ny tendrombohitra Sinay de hitatsika ilay didy faefatra teo jerena kely ange sary manaraka io mahatserova ny andro sabata namasina azy enemana no iasanao sy anaovanao ny rahanao rehetra tsy vakitsika navary hoe enemana nanaovan'ny Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina de nitsahatra izy tamin'ny andro hoe izany no nitahiany Jehova ny andro sabata sy nanamasinany azy zava-dehibe ho an'Andriamanitra zany tsy azo diantsita tena mavesa-danja zany ty afatra ity ary miantefa eto amintsika tsiraray avy izy amin'ity andro an'io ty hita mazava eto amin'ity didy faefatra ity ny antony tsarana amin'ny andro fahafito hoe enemana no nanaovan'ny Jehova ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy zay no antony enemana no nanaovan'ny Jehova fa ny andro fahafito dia nitsahatra izy tamin'io dia notahiny ny sabata zany ry hava malala de tsangam-bato monument ahatserovana fa Andriamanitra ny mpamorona izao tontolo izao ry havana iarahantsika malala amin'izao fotoana izao fa maro be anie indrindra ty amin'ny tany tandrefana no tsy mino zany Andriamanitra mpamorona izany marina ve zany sa tsy maro ny maro anisa amin'izao fotoana izao na de mitony tena ho kristianina azy tsy mino an'izany Andriamanitra mpamorona izany hoe Andriamanitra ny namorona ary ny toe-tsaina mahazo laka amin'izao fotoana izao aty amin'ny tany tandrefana de le antsoina hoe sécularisme. Ina atao hoe sécularisme ny atao hoe sécularisme de hoe fotom-pisainana zay milaza fa tsy tokony hisy référence amin'Andriamanitra mihitsy tsy tokony ho resany zany Andriamanitra zany ary tsy tokony ho atao zavatra iaingany ny dinika rehetra na Andriamanitra na ny tenin'Andriamanitra ary tsy misy idirany ny vavaka mihitsy ny amin'ny raisonnement zany ny amin'ny toe-tsaina mahazo laka amin'izao fotoana izao ny anarana hafa ahafantarana ny fotom-pisainana vaovao io filozofia vaovao io de hoe filozofia post-moderne na sécularisme zany na post-moderne zay la zany tsy aminy zany tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy de amin'izany mentalité post-moderne izany no tonga ity afatry ny anjely manao hoe matahorana izy ka omeo voninahitra izy ary miankofa eo anoloana zay nanao ny lanitra sy ny tany zay ilay antsoavo manaitra ny olombelona rehetra eto ambonin'ny tany hitodika amin'ilay Andriamanitra mpamorona atahotra azy tandrina didy zany anome voninahitra azy andray am-pony ma-Andriamanitra azy ary ankohaka eo anatrehany ary ny tsangam-bato ny miankohaka zay rehetra miankohaka eo amin'ilay Andriamanitra velona de ny sabata zay no amasininy ary hita ao amin'ny didy faefatra izany tiako milaza amintsika fa tsy nipetrapotsiny ilay fahavalon'Andriamanitra dia nidragona izany nandritra ny taonjato ny fandimby fantatsika mantsy fa efa hatrany am-piandohana tsy tiany mihitsy anke io mpamorona io ina moa ny tena tiany natao hitatsika omaly zany ny aka ny toeran'Andriamanitra tsy ao amin'ny écran ao fa tonga atao an-tsaiko amin'izao fotoana izao fotsiny Isaia toko 4:10 2:12 ny zavatra kendren'ilay fahavalon'Andriamanitra Isaia 4:12 manomboka 2:12 zao ny voasoratra hoe endrey latsaka avy tany an-danitra ianao rylay fitarikandro zanaky ny maraina voakapa ianjera amin'ny tany ianao irylay mpandripaka firenena ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no iakarako ary amboniny
kitan'Andriamanitra no anandratako ny rezavendrianako dia hipetraka eo an-tandrombohitra fivoriana any aparany avaratra aho hiakatra any amin'ny amboniny avoan'ny rahona aho ka ho tahaka ny avo indrindra. Lucifera no resahana eto. Inona zavatra kendreny? Ho tahaka ny avo indrindra. Zany hoe raha atao amin'ny teny hafa dia haka ny toeran'Andriamanitra, toeran'ny mpamorona, nefa izy zavaboary ihany koa. Lucifera zavaboary nefa ny kendreny dia haka ny toeran'Andriamanitra. Dia fantatsika tsara fa voakapa ny anjera tamin'ny tany izy, teny voavakitsika teo zany a. Fony izy mbola tany an-danitra tany dia tanjony ny haka ny toeran'Andriamanitra. Ary raha tokony ekoka eo anatrehan'ilay mpamorona ny voary manontolo, manan-tsaina, mana-intelligence, dia no taomin'ireo anjely hiataka amin'Andriamanitra ka hiankohoka eo aminy. Zany no targetrany Lucifera. Ary fony teto an-tany aza ka naka fanahy an Jesosy izy tany anefitra. Dia zao no lazainy eo Matitoko 4:7 hoe zao rehetra zao dia omeko anao raha ekohoka eto anatrehako ianao. Zany no nataon'ny devoly tamin'ny Jesosy tany anefitra. Omeko anao zao. Izy moa zany le mihevitra hoe andrinany zao tontolo zao dia omeko anao zao tontolo zao raha miankohoka eto anatrehako ianao. Inona valiteny mentsy zao hitantsika eo ambany eo? Jehovah Andriamanitrao no iankofanao dia ahoana? Izy irery ihany no ho tompoinao. Tsy vitan'izany fa ny zavatra kendreny io Satana io, satria nye mbola tsy levona izy. Ny zavatra kendreny dia ny anova ny tenin'Andriamanitra ary anova ny didin'Andriamanitra, satria tsy tia ny atahotra an'Andriamanitra ny olona. Ary Daniel mpaminany dia efa nilaza meloha fa hisy fahefana ety an-tany zay ampiasain'ny Satana anova ny lalàna. Dia efa hitantsika io misoratra eo amin'ny écran io Daniel 7:20. Zao ny voalaza hoe hisy fahefana zany hiteny hanohitra ny avo indrindra, ampahory ny olo-maso ny avo indrindra, ary hitady hanova inona? Fotoana sy lalàna. Ary atolotra eny an-tany anareo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary ny atsasaky ny fetrandro. Hisy fahefana zany ny anaran'io fahefana io amin'ny bokin'ny Daniel io dia hoe ilay tandroka kely. Tsy mahana fotoantsika moa fa fahefana nisy teto ambony tany ary mbola misy eto ambony tany io zay nanova fotoana, nanova ny didin'Andriamanitra. Efa fantatra izany. Io fanovana ny lalàn'Andriamanitra io dia tsy inona zany fa fanovana ny andro fitsarana avy amin'ny sabata ao amin'ny alahady dia tanteraka tamin'ny taona 321. Firy taona lasa zany? Tamin'ny 4e siècle zany. Tamin'ny taona 104 ny emperora Constantin, emperora romana zany no nanao décret zany ho an'ny fanjakana ray manontolo. Ny romana moa ny fanjakana maneran-tany tamin'izany hoe grande puissance, empire mondial. Dia novana ny andro sabata fitsarana avy amin'ny sabata sabotsy ho amin'ny alahady. Tanteraka zany ty faminaniana hitantsika eto ity. Ty faminaniana ity dia tamin'ny taona 109 talohan'i Jesosy no nanaovan'ny Daniel azy. Tanteraka firy taona zany 5+3 valonjato taona taty aoriana dia tanteraka io faminanian'i Daniel io hisy anova le lalàna. Dia io empereur Constantin io no nanova ny didin'Andriamanitra. Dia marina moa fa ny eglizy tamin'izany fotoana zany dia nankatoa io fanovana io. Kanefa tsy azo ovana ny lalàn'Andriamanitra. Manao antsoava amin'ny mponina rehetra ambonin'ny tany ny anjely voalohany fa tsy azo ovana ny lalàn'Andriamanitra. Ny sabata no tsangam-bato fahatserovana isan-kerinandro fa Jehovah no ilay Andriamanitra tokana sady marina sady mpamorona izao tontolo izao. Tonga ny andro fitsarana. Zay no
loha hevitra efa atsidiko sady amin'ny heriny omaly tonga ny andro fitsarany vaovao mahafaly fa tsy avelan'Andriamanitra amin'izao zany e ny fanaovana tsinitsinina ny teniny, ny fanaovana tsinitsinina ny lalàny sy ny didiny. Raha atao amin'ny teny tsotra dia hoe fanaovana tsinitsinina ny fitiavan'Andriamanitra, tsy avelany an-dalo fotsiny. Ny lohateny androany moa dia hoe filamatra roa sosona ho an'ny mpandresy, matahotra an'Andriamanitra sy manome voninahitra azy. Ny safidy dia eo an'loantsika tsiraray avy ry havana. Le Andriamanitra fitiavana mantsy dia tsy mba manery izy, tsy mba manao didy-jadona. Didy-jadona zany dia fomba ny Satana izany. Rehefa tsy manaraka izay ataony dia fandringanana. Fa Andriamanitra tsy mba toy izany. Fa asehony eo anoloantsika ny marina sy ny tsy marina. Asehony eo anoloantsika ny didiny masina sy ny didy izay noforon'olombelona, dia anjarantsika ny misafidy ny marina, ny ankatoa ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy hoditsika tsy fantatra ny fandrika rehetra velarin'ilay fahavalon'Andriamanitra. Ny zavatra kendren'ilay fahavalon'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika hanalavitra an'Andriamanitra. Tianao ve amin'ity tolakandro ity zany hoe hanalavitra an'Andriamanitra izany? Raha manalavitra an'Andriamanitra isika dia malahelo Andriamanitra. Satria tsisy na inona na ino azony atao eo anoloany ny safiditsika. Ny illustration tiako atao eto am-pamarana dia hoe misy tovolahy anankiray, tia tovovavy anankiray izy. Dia misy moa aty fomba fihetsika ataon'ny olona rehefa angata-bady izy. Inona ataony? Veux-tu devenir mon épouse? Manaiky ny alaiko vady ve ianao? Andriamanitra zany amin'ity averiko ity tsy meko nizaniza. Andriamanitra zany amin'ity tolakandro ity dia manao antso amintsika hoe manaiky ny fitiavako ve ianao? Manaiky ny hovonjeko ve ianao? Manaiky ny anaraka ny lalana mitondra ho amin'ny fiaina mandrakizay ve ianao? Mentefa amintsika rehetra izany antson'Andriamanitra izany. Izy amintsika rehetra no manaiky ny hiaradia amin'Andriamanitra. Zay zany fantahina voalohany. Saotra tompoko. Sasany efa tonga ny dika teny vao manangan-tanana. Raha ohatra mantsy mbola tsy voadika ny teny ka manangan-tanana, dia tsy safidy-po zany le izy fa nahita an'le hafa fotsiny. Manontany ankehitriny hoe iza no nanangan-tanana satria nahita ny hafa nanangan-tanana. Safidy ny sambatan'olona ny hoe anaiky ny fitiavan'Andriamanitra, anaiky ny hotarian'Andriamanitra, satria tiany ho tantanana isika, tiany ho mpandresy isika. Dia teteny amintsika ary hoe inona ary le filamatra anankiroa teo e? Filamatry ny mpandresy anankiroa, inona le voalohany? Matahotra an'Andriamanitra. Ary ny faharoa, manome voninahitra azy. Dia inona le fahatelo tary ambany tary hoe miankohaka eo anatrehany, manaiky amin'ny mpanetretena fa izy no mpamorona sady mankasitraka. Inona valiteny men'ilay hoe veux-tu devenir mon épouse? Misy amin'ireny amin'ilay cinéma dia oui. Ny valiteny andrasan'Andriamanitra amintsika dia eny. Vonina isika handray ilay famonjeny.
ary efa hitantsika eo maly fa raha vo eny ny valitenitsika dia raisy ny an-tanana ny momba ny fiainantsika. Ka na inona ataon'ilay fahavalo dia tsy maintsy tonga an'Andriamanitra any amin'ny Jerosalema vaovao ianao. Tsy maintsy mandresy an'izao tontolo izao ianao. Raha miaraka amin'Andriamanitra tsy maintsy mandresy ny fahotana, ny fahalemena, tsy maintsy mandresy ny fitaka, ny fandrika rehetra velarin'ilay ratsy, satria n'ilay ratsy ange dia ny ampidaraboka anao foana no ataony e. Na ao tokantranonao ao, na any amin'ny toeram-piasanao, na aty am-piangonana, na aiza n'aiza, ny zavatra kendresy Satana dia ny ampidaraboka. Zay ny agenda-ny anie. Tsy misy agenda hafa mihitsy. So nareo mihevitra hoe ny agenda-ny Satana dia misy hoe andeha mba tsy kitihako mihitsy ny rahalahy Alain amin'ity herinandro ity. Ahoana ilay teny tao amin'ny Petera faharoa toko fahatelo teo, ilay devoly fahavalonareo dia mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay harapany. Kanefa aza matahotra Jesosy, izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ka raha miaraka amin'ny mpandresy dia Jesosy Kristy dia mandresy izao tontolo izao. Izay ny planin'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika. Mpandresy, fa tsy hanaraka ambokony fotsiny izay lazain'ilay mpamitaka izao tontolo izao. Arapaka io fahavalon'Andriamanitra izao tontolo izao dia manaraka ohatra ny ondro vonoana, manaraka fotsiny, nefa dia manaraka any amin'izay tsy fantatra, kanefa fantatra fa ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Raha manaraka ambokony izay lazain'ilay fahavalon'Andriamanitra fotsiny. Andriamanitra ny tahantsika, ka hifikitra amin'ny tahan'Andriamanitra isika, ary tsy vilona ao amin'ny ankaviana ao amin'ny ankavamana fa hatoky azy, satria izy no antoko ny fandresentsika tsirairay avy. Amen. Eo am-pieritreretana ny toritenina ataon'ny pasteur dia mangataka ny andray anjara amin'ny hira izay efa voahomana. Raha sendra ny ady mafy mandrotsaka tomany ka na ny atoandro aza toalina iaminy tsy maintsy mitanondrika fanofo ihany mboe nefa mitraka aza mambohy fo sendra ny ady mafy mandrotsaka tomany ka na ny atoandro aza toalina iaminy tsy maintsy mitanondrika fanofo ihany moe nefa mitraka aza mamory Antu Jesu,
antsojeso ampilaminindray mialahelonanjo sy nisentonamay fizaojenizao antsoy jeso makasitraka tanteraka ny mpandray anjara tamin'ny hiritsika nahazo tombony tanteraka ianao androany a nahita ny lalana izay tokony izorana ho an'ny mpandresy dia ny olom-bovonjy zany fa tsy misy antony anakana anao tsy anana harem-pahasoavana amin'ny sabotsy raika amby folo Mey mba afantaranao ilay vaovao mahafaly fa isy fitsaran'Andriamanitra ny amin'izao lalantsika izao. Entony namana ilazao ny havana fa tokony andre fa antsoavo ho amin'ny famonjenantsika izany fitsarana amin'ny vaovao mahafaly izany. Amin'ny sabotsy raika amby folo Mey io dia manomboka indray amin'ny 9:00 ka hatramin'ny 7:30. Dia manantena sy makasitraka indrindra ny fahatongavantsika sy ny fiainoantsika n'izany fotoana izany. Amarana ny fotoantsika dia anao ny hira fanevaka hiara-hitsangantsika tompoko.
mampatsiahy kely zany a ny amin'ny herin'ny androany fa mahafaly indrindra ny fiangonana adventiste eto Alasely Saint-Cloud raha natrika ny fotoana hariva ianao tongava dia ny maraina amin'izay a hiaraka hitandrina izany sabaty izany tsika hiaraka hahita ny voninahitr'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity a miditra amin'ny sivy a ny fiangonana miara-misakafo tsika ny etoandro a ary anaraka conférence indray a amin'ny enora hariva ao aorianan'izao fotoana izao koa dia misy a tsakitsaky kely a izay rahantsika mifaly a sy mifampiresadresaka ao ambany ao dia misaotra sy makasitraka indrindra ny fahatongavantsika rehetra teto misaotra ihany koa ho anareo izay nanaraka tamin'ny internet Andriamanitra ny pidina ny fanahany a mba hananantsika fiainana vaovao indray mangataka ny Lola Evelina amarana ny fotoana mivavaka. Raha hivavaka isika rainay izay ny an-danitra manana tombotsoa mihitsy zahay fa manana ray tahaka anao ray mpamorona ray manana ny haja amam-boninahitra rehetra ray izay tianay ray izay miezaka manao ny azo atao mba hahatonga anay koa ho tianao. Andriamanitra inona no valinay izany fitiavanao anay izany tsy misy afa-tsy ny fanoloranay ny fiainanay ho anao ko ankehitriny zahay raha hisaraka eto aoka ilay hery ampiasainao amin'izao fotoana izao dia ny fanahinao masina hipitsipitsika izany afatra fandresena izany eny an-dalana zahay any an-trano zahay any amin'ny asa aman-draharaha zahay andalo an-terinandro vaovao ity zahay tsy ho adinonay izany Andriamanitra omeo ny herin'ny fanahinao zahay mba hahatsiaro amin'izany mandrakariva ary ny fiafarany dia miara-mandresy aminao amin'ny anaranao Jesosy no entiko mangataka izany vavaka izany. Amen. Dia mirava tsika tombo.